fandarana manokana eto amin'ny radio Madagasikara iarahana amin'ny centre Europe Madagasikara. Eny ary dia mbola faly miaraba anao mihaino radio Madagasikara amin'ity zoma tolakandro ity ato anatiny izao fandarana manokana iarahana amin'ny sampanasa PCE na participation citoyenne et efficacité économique atsika hoe fampandraisana anjara ny olom-pirenena sy fanatsarana ny tontolo ara-toe-karena eo anivon'ny centre Europe Madagasikara. Iaraka amintsika ato anatin'ity fandarana manokana ity ireto vahiny tanora telo menadareto ny Andriambavilanitra Ramatoa Hilda Sinjora Velona izay mpanolotsaina eo anivon'ny commune Antananarivo Renivohitra sady secrétaire général ny vovonana Antso. Eto ihany koa Andriamatoa Nirazafindrakoto mpanolotsaina politika ao amin'ny foibe ny TGV Mapara sady talekabinetra ny faritra Itasy. Akilako eto ihany koa Andriamatoa Natsikira Arnosy tompona ndraiky ny sampanasa PCE eo anivon'ny centre Europe Madagasikara. Miaraba anareo tompoko tonga soa ato anatin'izao fandarana izao. Miaraba anao dia miaraba ihany koa ny mpanaraka an'izao fandarana manokana izao. Faly miaraba ny Monica avy eto amin'ny RNM namana Antonio technicien. Faly miaraba ihany koa ny namana Hilda sy Natsika izay araka iadjevitra eto. Miaraba mazava loatra atsika rehetra manaraka izao fandarana izao any tokantrano samihafany. Miaraba atsika rehetra, miaraba ny Monica, miaraba ny Hilda, miaraba ny Nirary, miaraba ny Antonio ary amin'ny lafiny ara-teknika sy isika mpiaino rehetra ny tokantrano androany. Fandarana izay arahana manatotosa amin'ny teknisiana Antonio Rasamy Olson manodidina ny loha hevitra hoe ny fanamby amin'ny fanamafisana ny rary ny ara-tsosialy eto Madagasikara. Izay no hovoaboazana ato anatin'izao fandarana izao ato anatin'ny adiny ray. Ety am-piandohana manasanao aloha Natsika hanazava amin'ny mpiaino hoe inona ilay sampanasa PCE, inona ihany koa centre Europe Madagasikara. Misaotra Monica. Araka le voalazanao teo moa zany ny loha hevitra resantsika androany dia ny fanamby amin'ny fanamafisana ny rary ny ara-tsosialy eto Madagasikara. Zava-dehibe ho an'ny ivitoerana Europe Madagasikara ny firesahana ny loha hevitra io satria araka ny fantatsika ny ivitoerana Europe Madagasikara dia ivitoeram-pikarohana, ivitoeram-piofanana izy io ary ivitoeram-pikarohana ary amin'ny ivitoeram-pikarohana izay dia manome vahana ny fikarohana sy ny fifanakalozana malalaka ho an'ny fikaroham-baolana maharitra ho an'ny fiarahamonina malagasy ny ivitoerana Europe Madagasikara. Ka ao anatin'izany ny sampanasa participation citoyenne et efficacité économique ilay tenenao teo hoe PCE na hoe fampandraisana anjara ny olom-pirenena sy ny fanatsarana ny tontolo ara-ekonomika eto Madagasikara. Io sampanasa io dia anisan'ny sampanasa anankiefatra eo anivon'ny fitoerana Europe Madagasikara izay misehatra amin'ny fanatsarana ny tontolo demokratika sy ny fampandraisana anjara ny tanora sy ny olom-pirenena amin'ilay tenentsika teo fikarohana vahaolana maharitra ho an'ny fiarahamonina malagasy. Anisan'ny olana mbola hita mipetraka be moa zany eto anivon'ny fiarahamonina malagasy ilay fipetrahana izay hoe fahantrana lalina sy ilay tsy fitovitsaranga izay mbola matanjaka be eto anivon'ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoan'izao ka izay no anisan'ny safidianana manokana ny oloha hevitra io ary anasana antsika hifanakalo sy hifampizara mba ahafahana miroso hatrany makany amin'izay fikaroham-baolana izay. Mazava izay dia hoe arak'izay rary ny ara-tsosialy zany no resahana ato anatin'ity fandarana ity adivitra ity inona ny amaritana ny hoe rary ny ara-tsosialy. Ny rary ny ara-tsosialy moa zany raha ny afaka maritana azy dia azo lazaina hoe fametrahana ny tsirairay amin'ny toerana tokony isy azy, izany hoe rindran-damina aloha le izy. Fa amin'ny lafiny iray ilay famaritana izay atao hoe rary ny ara-tsosialy izay mety samy manana azy. Fa ao anatin'ny raki-bolana malagasy misy famaritana anankiray manokana izay mamaritra hoe ny rariny dia le nitenentsika atao hoe ny fametrahana ny tsirairay avy amin'ny toerana tokony isy azy. Amin'ny tontolo ara-tsosialy aloha zany ilay rariny io mipetraka rehefa voahaja araka ny tokony ho izy ny zoan'ny tsirairay avy, ny zo maolona sy ny zo ara-tsosialy mba hahafahan'ny tsirairay avy mibe, miaina sy mivelatra araka ny tokony ho izy. Itodika avy hatrany amin'ny Hilda, manahoana ny fahitanareo
an'izay hoe fametrahana ny rana ara-tsosialy zay eto Madagasikara eo tanivon'ny fiarahamonina malagasy. Raha ny zava-misy amin'izao a eto Madagasikara dia hita ary mibahana eo anatin'ny fiarahamonina ny fisian'ny ataontsika hoe fisarahana fahasamihafana goavana eo amin'ny farim-piainana, eo amin'ny fahafahamiaina sy fahafahamanao, fahafahana misitraka an'ireo ataontsika hoe zavatra zofototra miainga hatrany amin'ny zofototra aza dia efa hita izay fahasamihafana goavana be izay. Midika izany fa tsy misy fitsinjarana ara-drariny ao ny vokatry ny asa ekonomika sy ny tombotsoa ekonomika izay misy eto amin'ny firenena. Misy ny olona misitraka betsaka an'izany tombotsoa izany ary misy ireo adino tanteraka mihitsy ireo ilay lazaintsika hoe mahantra, ireo ilay lazaintsika hoe ny olona sahirana sy ny olona voailikilika eo amin'ny fiarahamonina, ary maro lavitra izy ireo eto amin'ny fiarahamonina malagasy no ireo olona izay ataontsika hoe manana fahafahana iaina ara-dalàna ary misy manampahaizana sy pikarokara ekonomika maromaro vitsivitsy eto Madagasikara no efa miara-milaza sy miombon-kevitra fa tsy misy intsony ilay ataontsika hoe saranga manelanelana ny klasy moyenne eto Madagasikara, fa na toka dia mpanan-karena be izay voafaritra ao anatin'ny hoe 10 isan-jato na latsaka izany amin'izao fotoana izao ny mponina eto Madagasikara, na ireo mahantra izay tena efa ataontsika hoe sahirana tanteraka dia amin'ny masondray mitoby fotsiny sy ny araka ny antotanisa ihany koa dia tsy misy ny rariny ara-piarahamonina, rariny ara-tsosialy eto Madagasikara. Andriamanton'ny Razafindrakoto manahoana indray ny hevitrao? Mazava be ary isorana ny fitoerana ropo mihitsy nanao an'ity debaty satria matetika dia le olana foana ny resahana. Ny zava-misy moa io tsy azo lavina fa raha mahita fa dia mipetraka tokoa araka ny tenen'ny Hilda zay le hoe tsy fahafahan'ny rehetra misitraka n'le zo tokony ananany. Dia ao anatin'izay indrindra no tsara nale ataontsika amin'ny teny vazaha hoe prise de conscience ny rehetrarehetra any amin'ny hoe misy fanamby araka le lohahevitra hoentsika androaniny hoe mila misitraka n'izay tena zo tokony ananany rehetra, ary ao anatin'io tanjona le izy dia ao anatin'izay ny fisitrahana zo zay koa arakaraka ny vanim-potoana koa mety miova ary arakaraka ny toerana ihany koa. Raha tsy tenitsika fa tsy le zo fototra izay farafa kely ny tokony anana tsirairay dia ireo zany ary mbola tsy tratratsika any amin'ny toerana isan-karaza manerina ny nosy. Mihoatra amin'izao vanim-potoana izao tsika efa miditra amina digitalisation any amin'ny toerana efa manana ny elektricité, manana ny inona tsy ny énergie tokony ampiasaina amin'izany dia tsy rariny intsony raha mbola ardoise no ampiasain'ny ankizy. Tiako tenenina amin'izany dia misy fomba fijery mila mivoatra, mila mipetraka tsara amin'ny tompona andraikitra izatsokajiny manomboka any amin'ny sehatra manakaiky ny fiarahamonina indrindra ka hatrany amin'ny mitondra fanjakana. Ny tiako amafisina fotsiny dia le hoe mila sampitonga saina ny rehetra fa tsy mety raha misy olona saranga apahan'olona no misitraka le loharano-karena eto amin'ny firenena dia misy apahany tena tsy misitraka ninina mihitsy. Izay indrindra ny tokony ampitana le message ny rehetrarehetra hoe mila petratsika izay lamina izany. Fa inona nefa ny zavatra misy mahatonga an'izany zavatra izany? Lesoka izany aloha izany no resahantsika eto raha ny fijerina antsika izao ahoana? Misaotra Monika, voalohany aloha zany mahafinaritra ny maheno ny fahatongavantsika tsaina an'izay mahazava-dehibe an'le lohahevitra ny mahakasika ny rariny ara-tsosialy izay, satria raha ny zava-misy tokoa ny jerena eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao araka ilay nitenen'ny Hilda teo, tsy misy intsony ilay saranga manelanelana na le hoe classe moyenne izay, fa ankoatran'izay ihany koa ilay fahantrana lalina tena mbola mipetraka eto Madagasikara. Amin'izao fotoan'izao eo manodidina ny 20 isan-jato ny mponina maneran-nosy eo no miaina ao anatina fahantrana lalina. Any amin'ny faritra Androy moa izay tena mibahana be satria eo amin'ny manodidina ny 7 isan-jato ny mponina any Androy amin'izao fotoan'izao no miaina ao anatin'ilay atao hoe fahantrana lalina. Ka noho izany
zava-dehibe ny fijerena sy ny famerenana izay atao hoe fanaovana jeritodika an'ilay zoma olona sy ilay zo ara-tsosialy izay tamin'ny 1 Jolay lasa teo moa tsika nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mponina ny magaga sy misalamina hoe mampalahelo kely moa ohatrany tsy de nisy resaka loatra mahakasika ny andro iraisam-pirenena iny kanefa ny zava-dehibe araka ilay ntenainiko toy ny fanaovana jeritodika sy ny fijerena izay hoe manahoana ilay état ilay fanajana ny zoma olona sy ilay fanajana ny zo ara-ekônomika sy ara-tsosialy ny mponina malagasy raha ny tantara io resaka fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mponina io dia niainga tany amina ohatrany hoe karazana prise de conscience mialatsina le teny fahiny an'ireo firenena teo anivon'ny fikambanam-be iraisam-pirenena tamin'ny taona 1970 tany ho any niainga tamina fahatongavan-tsaina an'ireo firenena ireo izy io satria tonga saina ny mpikambana teo anivon'ny fikambanam-be iraisam-pirenena hoe ilaina ny mijery hatrany an'izay hoe zoma olona izay indrindra ny renimponina reny izay mety miaina ao anatina hoe salamina hoe tany miady satria raha ny contexte moa zany ny tao anatin'izay année 1990 izay nisy an'ilay atao hoe guerre du Golfe raha miverina eto Madagasikara ny mampalahelo tsy tafiditra ao anatin'ilay sokajana hoe tany miady izay tsika kanefa ny raha ny zoma olona sy ny zo fototra ara-tsosialy tokony hipetraka ho an'ny tsirairay avy mbola lavitra ny ezaka hanatrarana izay satria ny fanabeazana ny fahasalamana ny tontolo ny asa sahaza sy mahavelona mbola tsy tena hoe mipetraka araka ny tokony ho izy satria matetika amin'ny vangongo na ety Antananarivo na eny amin'ny renireny vohiparitra samihafa ireny ny sekoly sy ny hôpitaly sy ny asa izay mety hivelomana ka noho izany mbola mila atao hoe politika mpanjakana sy finanasa matotra ahafahana mamaha izay olan'izay tsika moa zany tsy teny hoe tsy misy ilay vina satria raha ny finanasa ny fidonam-panjakana amin'izao fotoan'izao anisan'ny mametraka olona ara-pameana ilay atao hoe capital humain na ilay lafiny maha-olona ny olana nefa tsy tokony hijanona fotsiny no karazana hoe discours populiste fotsiny izy io hoe inona no mety mahafaly inona no mety mahafinaritra ny mpifidy mba ahafahana hoe misarika an'izay mpifidy izay fa tokony iroso makany amina fanatanterahana bebe kokoa sy makany amina fametrahana tombana mazava ny hoe inona ny tokony hatsaraina inona ny zava-bita hitsiko kely ianao na apiko kely olo teo hoe tsy nisy ny fanamariana le andro iraisam-pirenena ho an'ny mponina tsy ahivina kely ihany ho atsika miaino ny Madagasikara no nandray voalohany ny fanomboana ilay tatitra ho amin'ny fijerena ny zava-misy maneran-tany ho an'ny mponina aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina ary nojerena manokana sy natsiana tsindrim-peu manokana izay hoe fiahinany mahaola le capital humain vaovao ihany fotsiny moa zany izay ampitaiko izay fampatsiahivana fa fanontaniana teo le hoe inona ny lesoka dia efa napiditra sady na tsika hoe ahoana zany no ny teny namana natsikiny amin'ny hoe aloha tsika tsy hijanona amina vina famaritana vina fotsiny fa tokony isy asa mivaingana ny tiako tenenina nisy kosa aloha ny asa natao fa mety ny filazana mahitsy be hoe iady ametraka ny rariny ara-tsosialy no mety tsy nitenenina fa ny zava-misy dia misy foana arakaraka ny vanim-potoana sy ny olana mitranga eto amin'ny firenena fipetra ny raisin'ny fitondram-panjakana teo aloha raha tsy hijery sika tamin'ireny periodina krizy ny fandimby ireny nisy ny fijerena ny fanarenana le lesoka ara-tsosialy ny njady tany am-ponina tany amin'ny faritra isan-karazany tany disotsika ny asa natao raha ohatra ka tsy tenena ny mahakasika an'izay eo ihany koa raha tsy teny mivantana tsika amin'ireny fotodrafitrasa rehetrarehetra izay atao ireny azadiny fotodrafitrasa ny atao fa nitanjona dia fitraikany any amin'ilay mponina izany hoe misy effet sosial foana ireny fanamboarana fotodrafitrasa isan-karazany ireny ary akoatrany hoe miteraka asa na mivantana na tsy mivantana ireny fanetsiketsehana fanamboaran-javatra goavana ireny izay ny amin'iny tiako asiana tsindrim-peo kely iny amin'izao fiatrehan'ny filoham-pirenena ny fitaom-piasany amin'ity manaraka ity dia nazava ny teniny hoe anisan'ny lahara-pahamehana voalohany le capital humain no tena ametrahana n'lay tanjona fa io mifamantotra amin'ilay politika ankapobeny rehetrarehetra
de zay ny tiako amafisina amin'ny rehetrarehetra ny amin'ny hoe efa vaintondra raha ny filoam-pirenena io fa tsy ny filoam-pirenena rehery koa ny tompona andraikitra fa misy ireo antanatohatra samihafa zay tokony handray an'le vina ny filoam-pirenena raha tsy tena afa-tsy ny gouvernement eny ihany koa hatramin'ireny collectivité décentralisé reny zay tokony handray ny fepetra mifanitsy ary ifameno amin'ny asan'ny fitondram-panjakana. Ka ny tenina antsika teo hoe oka tsy hijanona ho kabary politika ilay izy fa fanatanterahana zany ny andrasany vahoaka mba hipetraka le rary ny ara-tsosialy ilda sinjo. Ny fomba fijerinay ao anatin'ny vovonana antso ny atao hoe rary ny ara-tsosialy dia ny fijerena ary famahana lavitrezaka ny olan'ny fiarahamonina ny olan'ny ponina. Marina tokoa hoe misy anie ny fotodrafitrasa atsangana, marina tokoa hoe misy ny asa no foronina ary nilazainao teo hoe ao anatin'ny ireo fondro mba hoaka hitsinjara-pahefana no isany manao an'izay fanatanterahana ny asa zay amin'ny mahampanolo-tsain'ny tanàna Antananarivo renivohitra no andraisako an'ity ohatra eto Antananarivo renivohitra ity. Andao ataontsika hoe nanangana ny commune urbaine Antananarivo, nanangana zaridaina 2 miliara ariary no budget nananganana n'ilay zaridaina. Inona tao anatin'ny olan'ny ponina andavanandro no vova tao anatin'ny fananganana zaridaina. Eo zany rehefa miresaka tsika hoe amaolana ara-tsosialy de tsy tokony ho raisina fotsiny amin'le hoe nanao action nanangana fa hoe inona ny vokatra ilay zavatra natsangana, inona ny zavatra ilain'ny olona raha mbola mandeha eny amin'ny fokotany eny amin'ny eto Antananarivo, mbola eto Antananarivo renivohitra ara, mbola renivohitra Madagasikara de mbola ny rano fisotro madio mampikaikaika ny olona, ny jiro sy ny herinaratra mampikaikaika ny olona, ny fampianaran'ny zanaka raha ny manodidina na ny tranoko ao ampitana EPP anankiray eto Antananarivo renivohitra fa ny isan'ny ray aman-dreny izay tsy maintsy nanajanona ny zanany tsy hianatra tsony tamin'iny taona lasa iny satria tsy mahavita n'izay fampianarana, ny fitsaboana zany moa be dia be ny olona ny tsy mandeha makany amin'ny toeram-pitsaboana satria lafo, na io ny fanafody na io ny fizaham-pahasalamana na rasanatrehan'izany miditra hopitaly, tsy misy ny resaka analiza isan-karazany vao maika tsy azony olon-tsotra hidirana. Zany rehetrarehetra zany no zavatra tokony ho atao vaindondra raha amin'ny resaka famahana ny olana ara-tsosialy mba hahafahantsika miresaka ny atao hoe rariny ara-piarahamonina. Raha eto satria tao anatin'izay 5 taona na lany ho mpanolontsain'ny tanàna izay de nisy teti-bolan'ny tanàna 5 zany no nandalo teo ambanimaso de ny teti-bola voalohany natokana ho an'ny fahasalamana dia rehefa nataony kajikajy de manodidina ny 2,000 hatramin'ny 4,000 ariary isaky ny ponina eo no vola atokan'ny commune urbaine Antananarivo ho an'ny fandraisana tanana ny fahasalaman'ny ponina. Natsika nefa teo ny laza ary moyenne eraka Madagasikara ilay 80 hatrany 85 no hitako farany ary fa tsy 80% an'ny olona izay miaina ao anatin'ny fahasahiranana lalina, fahantrana lalina. Tsy latsaka izany eto Antananarivo nefa ny commune izay tokony apiatra n'ilay rariny ara-tsosialy voalohany de 4,000 ariary no vola betsaka indrindra atokany ho an'ny fahasalaman'ny olona ray ao anatin'ny herintaona fa tsy ao anatin'ny ray volana, ao anatin'ny herintaona. Zany zavatra zany no ilana an'ilay fahatongavan-tsaina fa ilay fahatongavan-tsaina koa ilaina havadika politika izay tena mamahany zany olana zany. Ina zany tena hoe vahaolana tena hoe avy aminareo zany ho amin'ny hoe ny ametrahana zay rariny ara-tsosialy eto Madagasikara zay. Ny vahaolana dia na hoe sosikevitra ho an'ny mpitondra fanjakana zany satria zay moa le hoe centre Europa sehatra hikarohana vahaolana. Ny vahaolana dia vahaolana ara-politika io tokony voalohany aloha ny
olona tonga eo amin'ny fitondrana eo amin'ny fitantanana ny firenena dia tokony olona manana n'izay efa nandinika ny fiarahamonina ary mahafantatra ny olana ny fiarahamonina dia mitondra ny vahaolana arak'izay ary manoratra n'izany ho lalàna laniana sy ampiarina mba tsy ventsoventsompon'olona anankiray no avadika fototrafitrasa fa ny filan'ny malagasy 30 tapitrisa izay ao anatiny sy miaina an'ilay tsirariny ara-tsosialy tsirariny ara-piarahamonina zay angambany ny hoe ahoana ny fomba anaovana anazy dia mazava efa fantatry ny olona tokony hitondra firenena zany hoe ahoana ny atao raha molavola politika dia ahoana ny atao mba hamadihana n'iny politika iny ho asa dia aiza no hanomboana azy ahoana ny fomba hifinanse anazy zany no ataontsika hoe beaba angambany amin'ny hoe fakana fahefana sy ny hamadihana n'ilay fahefana ho asa rehefa avy eo. Ny Razafin-Drakoto oui te amaly ny Hilda nefa ny te resaka kokoa amin'ny rehetrarehetra izay mieriny amin'ny hoe ny fitantanana raharam-panjakana dia tsy maintsy miainga amina viana aloha na ahoana na ahoana fa anjara ny mpiara-miasa aminao no mamadika an'iny no tetika asa azo tanterahana ary ny filoham-pirenentsika efa namaritra tsara any viana izay very ny fampandroso amin'ny firenena fa ny tena baiko na meny dia tsotra hoe mila mety efa any amin'ny isam-baravarana ny asa ataontsika tsisy mihoatra n'izany raha resaka viana ary sosialy mazava loatra ny akaiky indrindra amin'izany satria ny akony ny asa rehetrarehetra dia tsy maintsy mety efa any amin'ny vahoaka ny lafiny sosialy raha izay jerevana azy tiako tenenina namana Hilda amin'ny resaka commune Antananarivo everiko fa tsy nisehatra ny zaridaina rery no asa indraiketan'ny commune Antananarivo fa hapahana asa io ary everiko ihany koa fa raha resahana amin'ny teti-bola akapobean'ny commune Antananarivo le 2 milliards resahanao mbola bitika ihany zay raha mihoatra amin'ny fandaniana ataon'ny commune Antananarivo izany hoe amiko tsy mety ny teny sorabola raha tsy mijery amin'ny akapobeny koa firisan-jato amin'ilay teti-bola n'Antananarivo na natokana Antananarivo esahana io raha miteny ianao 50 isan-jato natao amin'ny zaridaina manaiky ianao fa tsy izay ny zava-misy fa misy kosa raha ny teo aloha ny hitako hoe fanatsarana ny fidiram-bola n'ireny mpivarotra ireny nananganana trano ivarotana misy lafiny sosialy ngezabe zany satria mahakasika asa fivelomana mahakasika fidiram-bola an'olona tiako tenenina amin'izany dia mila tsaraina ilay fomba fiasa ary anjara ndraikitra ireo mpanolontsaina no miteny hatrany an-trano hoe manao alerta raha ilaina hoe reto to latsaka ary ty to zao fa ny tena tsy mety atao amin'ny firenentsika raha misy ezaka atao dia ilay sakana ara-politika no mandeha aloha nefa ny zara tokony isy dia ilay fiarametana efa izy aloha no mitondra ahoana ny fomba ifamenoantsika ahafahan'ny vahoaka rehetra misitraka n'izany hoe vokatry ny asa amin'ny fampandroana ahoana izay hoe sakana ara-politika zay misy indraindray mba tsy ahafahanao miroso dia blocage anatina sehatra tsy ahafahanao miasa tsy lanina ny teti-bola na etanina ny vahoaka tsy ara-dia amin'ilay mpitantana tsy miresaka fanjakana foibe na ny anivon'ny commune mitrango zany misy mamorona resaka hoe tsy tombotsoa amin'ny vahoaka tsy asa tanterahany te nefa ny zavatra mifanohitra amin'izay mety fanatsarana sisany atao dia afaka misitraka raha indray ohatra mivantana ohatra hoe fanamboarana lalana anankiray mety makasika tanànan'olona na tranon'olona na tanin'olona vitsivitsy ny lalana amboarina iny kanefa ny vokatra iny rehefa vita ilay lalana dia le vahoaka ray manontolo hisitraka n'ilay lalana no azo tombotsoa moramora ny famoaham-bokatra moramora ny fivezivezena sensisa tovy hevitra amin'izany hoe Hilda zaloha miresaka par expérience foana ihany ako dia raha ho Antananarivo renivohitra tsy mbola nisy fanapahan-kevitra afaka nanakana nandritra ny mandahanay afaka nanakana fanatanterahana asa na ilay nataonay tao anatin'ny fanoherana aza hoe ireo asa izay tsy mitondra vokatsoa ho an'ny fiarahamonina dia tsy mbola nisy tao volavolana délibération ataoko hoe 90% farafahakeliny amin'ny volavolana délibération nentina teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo nandritra ny 5 taona farany lasiny dia lany avokoa na dia
mahery vaika raha ny fanoerana izay ataonay. Za kosa aloha tena miteny hoe tena nanazava ny fomba fijerin'ny mponina miresaka lecture ny reny volavolana délibération reny izay mariako a fa satria miainga mivina ny fanoana kevitra rehetra na ny hoan'ny mpitondro na hoanay mpanohatra dia nataonay mazava tsara mihitsy hoe araky ny fomba fijery araky ny vina mpiaramonina hitanay dia tsy mifanaraka amin'izany fa tsy mbola tena vitsy dia vitsy no tsy lany ary tsy afaka hiteny mihitsy isika hoe misy olona ao dia anohatra n'ilay izy matetika ny faminganana dia ny avany amin'ny manana ny fahefana anao an'izany fa tsy ny avaty amin'ny fanoherana andraikitra ary sy adidin'ny mpanohatra ny manao an'izay lecture famakina nireny lalàna sy tolo-kevitra isan-karazany reny araky ny masotsivana napetrany fa tsy midika akory zany hoe sakana tanteraka amin'ny ankapobeny fa raha toa ka misy zavatra tsy vita araka ilay nyteneniko teo hoe ny 90 isan-jato farafahakeliny no lany zany hoe mety miakatra lavitra an'izay 90 isan-jato ny délibération nentina teo aminay izay fa firy amin'ireny nefa ny tanteraka tsy izahay intsony kosa no nahatonga an'ilay tsy tanteraka fa ilay olana any amin'ny mpanatanteraka ny olana any amin'ny fitondrana ataoko hoe fitondrana satria fitondrana ny tanàna zany no olana amin'izay fotoana izay midika hoe misy ao zavatra eritreretina androany fa ilaina prioritaire ilain'ny fiarahamonina fa rehefa miodina ny andro ny volana sy ny taona dia miova indray ny priorité iny izay ataontsika hoe raha vakiana tsotsotra amin'ny tableau dia satria tsy mipetraka le vina dia miova eny ampandehanana eny ny lahara-pahamehana natsika ohatra ny tehitemy natsika ny amin'ilay hoe fanontaniana teo ilay hoe ahoana zany ahafahana mametraka an'izay hoe rariny ara-tsosialy izay misaotra Monika le tiako iverenana kely moa zany le resaka mahakasika amin'ny fitsinjaram-pahefana teo satria iombonako hevitra tanteraka amin'ny namana niry le hoe avy aty anivon'ny collectivité territoriale décentralisée tsirairay avy dia tokony handray anjara hanamafisana an'izay atao hoe rariny ara-tsosialy izay ny salo amin'ny hoe olana kely mipetraka nefany sarotra ihany ny teny hoe manome an'ilay fahafahamanao araka ny tokony ho izy an'ireo collectivité territoriale décentralisée ireo ny fitondram-panjakana izay mijoro satria raha ny fanadihadiana izay nataony teo anivon'ny PNUD ohatra dia maneho fa eo anivon'ny eo amin'ny manodididina ny 3 isan-jato ny teti-bola ny recette fiscale eo ihany no natokana ho an'izay fonctionnement izay hoe fa alefa makany amin'ireny vondro-mahoky tsinjara-paritra ireny amin'ny lafiny iray araka ilay voalaza teo ihany koa tsy anjara andraikitry ny mpitondra ihany no mitady vahaolana amin'izay hoe fametrahana ny rariny ara-tsosialy izay satria ilay fametrahana ny rariny dia miainga avy aty amintsika tsirairay avy hoe inona ny vina inona ny rafi-piarahamonina tiantsika ifampitondrana ito anivon'ny fiarahamonina malagasy ka noho izany tokony misy fanamafisana ihany koa an'ilay tontolo demokratika tokony hipetraka eto amintsika amin'izao fotoana izao anisan'ny rafitra mipetraka moa zany hatramin'ny taona 2024 ny atao hoe rafitra fikaonan-doha ifotony na hoe ilay hoe structure locale de concertation ny mampalahelo anefa ny izy menadaeto izao samy avy eo anivona région ndray ary avy eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo ndray ny mampalahelo anefa ny raha ny tsikaritra amin'ny ankapobeny eo amin'ny manodidididina ny roanjato eo ihany no rafitra fikaonan-doha ifotony tena efa mandeha tsara araka ny tokony ho izy manoloana an'ireo 1600 et quelques communes misy amin'izao fotoana izao ka noho izany misy atao hoe volonté politique zany miainga avy any anivon'ny mpitondra tsirairay avy na io mpitondra eo anivon'ny commune na io mpitondra eo anivon'ny région na ihany koa ny mpitondra izay aty anivon'ny atao hoe état central satria mila miainga hatrany afany amin'izay adi-hevitra sy ilay fifanakalozana demokratika malalaka izay no ahafahana mahita vahaolana maharitra fa raha ny fametrahana ny rariny ara-tsosialy manokana tia metraka ihany izay hoe araka ilay nitenentsika teo rindran-damina izay atao hoe rariny izay raha ny rariny ara-tsosialy
dia tokony hipetraka aloha zany ilay rindran-damina manoloana an'ireo politika ny fampianarana sy ny fanabeazana ary ny politika ny fahasalamana sy ny politika ny fanananasa satria izy ireo no mamolavolan'ilay ataontsika hoe capital humain mba ahafahantsika mahazo an'izay hoe rafitra mahaolona le capital humain de qualité zay mba ahafahana mahazo an'le main d'œuvre de qualité satria io no anisany mampiroborobo amin'ny fanananasa sy anisany mitarika avy eo an'ilay fanatsarana ny farim-pianantsika tsirairay avy ary akoatran'izay atao hoe singa anankitelo izay voalazantsika teo zay ihany koa raha ohatra hoe mijery ireo firenena izay anisany hoe fa somary azo lazaina hoe fa mafy ihany ao anatin'izay fametrahana andraniara sosialy izay sara amin'ireo firenena scandinave izany hoe Danemark, Norvège, Suède sy ny sisa reny ny expérience hita moa zany teo anivon'ireny firenena reny dia mipetraka ary atao hoe efa mipetraka tsara ilay fondement an'ilay atao hoe rafitra syndikaly eo anivon'ireny fiarahamonina ireny ka anisany tiako asiteny any izay fanamafisana an'izay rafitra sy etika syndikaly izay eto amintsika satria ilaina ny fanamafisana azy io mba ahafahana miroso lalindalina kokoa makany amin'ilay dinika sosialy mba ahafahana mametraka an'ilay tombontsoa iombonana eo anivon'ny orinasa sy ny mpiasa fa tsy hoe ilay izay tiany mpampiasa ihany no apetraka na hoe izay tiany mpiasa ihany no apetraka ny mampalahelo anefa ny raha manodidina ny tontolon'ny asa izay manokana no asiteny tamin'ny taona tamin'ny volana août teo amin'ny 2023 août 2023 teo nametraka an'ilay atao hoe pacte de l'industrialisation tsika ny mampalahelo tamin'ilay izy ohatrany tsy natsikaritra syndicat-ny mpiasa izay natsona hiara ifampidinika amin'iny kanefa ny izy iny no anisan'ny atao hoe anana impact be amin'ny tontolon'ny asa mandritra ny 20 taona manaraka eo ka ny izay eo anivon'ny fitoerana moa zany le niteneniko tao hoe mampiroborobo hatrany izay fifanakalozana ho an'ny fikaroham-baolana mahatra ao an'ny Madagasikara izay ka raha mbola misy azo atao raha mbola misy fifanakalozana sy fifampiresahana afaka atao zany mba ahafahana manatsara ny zavatra rehetra dia mampirisika hatrany an'izay ny ifitoerana groupe Madagasikara sy ny sampanasa miandraikitra ny participation citoyenne efficacité économique. Nafinaritra ihany le hoe le tenina antsika teo hoe miainga avy amin'ny tsirairay ihany koa ilay hoe fametrahana ny rariny ara-tsosialy manao ahoana le hoe fanajana so amin'ny ahoana ny fampanajana an'izay zany raha hoe tena mipetraka le izy zany hoe garantie garant azay tena kely an'izay mihitsy Monica ao anatiny io fikatsahana ny rariny ara-tsosialy io misy ataoko hoe dimension morale ihany koa ny atao hoe dimension morale fahatsapana amina fifandraisana amina olona manana fahefana amin'ny anankiray izay tokony misy fahatsapatena hoe eto hoe mety sa tsy mety raha tsy resaka ohatra amin'ny mpanampy antsika ny tokantrano ireny raha mampiasa an'ireny tsika mifoha amin'ny efatra maraina izy tsy matory izy raha tsy amin'ny 10 alina rariny zany sa tsy rariny tsisy fitonam-panjakana mahita anao amin'izay ataonao eo fa le fifandraisanao amin'ilay olombelona mihitsy mila mialerte anao hoe misy zatra tokony harenina ny karama menao anazy tsy resahana tsony fa lavitra be amin'ilay karama farany ambany zany zavatra zany le tena resahako tany am-boalohany hoe prise de conscience généralisée hoe ny tsirairay mihitsy mila tonga saina hoe misy fandaminana ara-tsosialy eto mila petraka ary ahafahany tsirairay avy mifanaika mifanaja zany tsy midika hoe le manana indray hostomina hidina fa rariny kosa raha ohatra ianao fa manan-katao manana ny orinasanao raha misy anjara briky betsabetsaka kokoa amin'ny fampandehanana an'ilay fiarahamonina fa tokony rehetrarehetra mandray anjara dia ao anatin'izay zany ny misy zany tokony anisan'ny ataon'ny centre Europe le fitaizana hoe misy lafiny objectif tanjona ohatr'izao mila petratsika eto amin'ny fiarahamonina rehefa mitenitsika fanabeazana voakasika amin'izany fitondra fanjakana izy mamaritra amin'ny politika fa izy koa afaka misinspirer amin'ilay hevitra voizitsika amin'ny alalan'izao fandaharana sy ny zavatra hafa rehetra ka izay moa teorika daholy fa ny mpanao politika sy ny mpanapa-kevitra rehetra mila mandray mivantana an'izay foto-kevitra hijoroana ho an'ny tombotsoa ny mpiarahamonina izay antenena hoe miaino an'izao fandarana izao ary andray lesona sy vahaolana avy amin'ny alalan'ity fandarana ity ireo mpitondra fanjakana voakasiky ny fametrahana nyity rariny ara-tsosialy ity ary ny rehetrarehetra moa dia voakasika daholo fa tsy hoe misy ampahany fa voateny manokana toy hoe centre Europe hoe amin'ny fanabeazana aiza ho aiza izay lafin'izay
amin'ny lafiny fanabeazana araka le nitenentsika teo ny fitoerana ropo Madagasikara dia fitoeram-pikarohana sy fiofanana. Amin'ny lafiny fiofanana indray zany a ny fitoerana ropo Madagasikara dia manana karazana amin'izao fotoan'izao misy sampanasa anankefatra eo anivon'ny fitoerana ropo Madagasikara, miandraikitra ny fianakaviana, miandraikitra ny fikarohana ary miandraikitra ny tontolo iainana sy ny fampandraisana anjaran'ny olom-pirenena. Ao anatin'izay sampanasa izay ny fitoerana ropo Madagasikara dia miezaka hatrany ny hivohy an'ilay atao hoe finoana mampanjaka famarinana sy miezaka mametraka hatrany an'izay asa sy programan'asa hametrahana sy adivana amin'ilay ho an'ny fametrahana ny fiarahamonina miaina ao anaty rariny sy ny intsiny, satria araka le nitenenina namananiry tao tokoa moa misy question d'envergure morale goavana be ilay fanatsanan'ilay atao hoe rariny ara-tsosialy, satria na dia mipetraka ary ilay atao hoe zoma olona sy zon'olombelona tokony intérioriser-tsika tsirairay avy zany le izy, ka izay asa fanabeazana sy fifanakalozana izay no anisany ampiroboroboana eo anivon'ny fitoerana ropo Madagasikara amin'ny alalan'ireo fiofanana, amin'ny alalan'ireo fikarohana sy amin'ny alalan'ireo karazana atrikasa maro samihafa izay karakarainay. Raha pitso sabotsy 20 volana Jolay moa zany misy an'ilay atao hoe conférence karakarain'ny fitoerana mahakasika an'ilay lohahevitra hoe démocratie, état de droit et principe de séparation de pouvoir, ka mbola miditra ihany zany le izy ao anatin'izay hoe mazava-dehibe an'ilay fifanakalozana izay, satria ny vahaolana dia miainga avy amintsika tsirairay avy ireo ary ny fametrahana izay atao hoe rariny ara-tsosialy izay dia azo lazaina hoe sarotra ny hametrahana an'izay raha tsy misy fahatongavan-tsaina antsika tsirairay avy amin'ny hoe fiarahamonina salaminy ahoana ary rafitra salaminy ahoana ny tiantsika hifampitondrana sy hifampitaizana eto anivon'ny fiarahamonina malagasy. Lasa resaka be ihany moa zany fa fahitantsika azy le fiarahamonina amin'izao fotoana vonina ao amin'izay fametrahana ny rariny ara-tsosialy izay hoe ahoana no anaovantsika hoe ny hitariantsika azy ireo mba hoe tena hipetraka le rariny ara-tsosialy izay ny zava-iainantsika aloha ka ahoana ny ahamatsiantsika izay amin'ny fomba ahoana. Le niteneniniry teo tokoa moa zany no ny zava-misy a dia lasa samy mandeha samy mitady, satria lasa mipetraka be ilay atao hoe individualisme amin'ny samy olombelona eto anivon'ny fiarahamonina. Io tsy eto amintsika rery ihany fa na ny any ivelany ary na ny any Europe na ny any Amerika sy ny sisa, araka le ohatra hoe rehefa mijerikery an'ilay voka-pifidianana ireny zao tsika mahita hoe misy fiakarany be le vote ny extrême droite izay anisany mivohy an'izay individualisme sy le ohatrany hoe karazana repli sur soi an'ilay individu izay. Ka raha mbola miditra ao anatin'izay resaka fampitahana izay ihany, araka le niteneniko teo, ny firenena skandinava no anisany tena hoe ambony amin'izay lafiny fametrahana ny rariny ara-tsosialy izay. Raha mijery zany, raha ohatra hoe manao karazana fampitahana any hoe inona ny zava-misy tany ary inona ny zava-misy tany amin'ny toeran-kafa, dia hita fa ny fanamafisana ny rariny ara-tsosialy dia miankina betsaka amin'ilay ataontsika hoe politique d'inclusion sociale. Ao anatin'izany ny fanabeazana, ao anatin'izany fisitrahana rafi-pahasalamana, tomombana sahaza, ao anatin'izany ny politika amin'ny fananana asa sy ny fanatsarana ny tontolon'ny asa. Le fanabeazana sy ny fahasalamana ary ny fanatsarana ny tontolon'ny asa ireo dia singa anankitelo lehibe tokony hamafisina mba hahafahana mametraka an'izay hoe rariny ara-tsosialy izay, mba hahafahan'ny olona tsirairay avy miaina araka ny tokony ho izy sy misitraka ny zoma olona. Mampalahelo nefa eto amintsika amin'izao fotoan'izao araka le niteneniko tamin'ny voalohany teo hoe matetika mivangongo etỳ amin'ny atao hoe grande ville, ny université, ny hôpital sy ny sisa, kanefa n'izay zavatra izay lasa misy impact be avy eo amin'ilay fari-piainan'ny olona sur le temps présent sy ilay mety ho avy ny fiainan'ilay olona iny amin'ny taona ho avy, satria na zany amin'ny lafin'ny resaka fananan-kasa na amin'ny lafin'ny atao hoe ny kalitaony izay asa ho ataony zany mety tsy dia mahasarika loatra n'ilay orinasa avy eo. Voaresaka teny hoe resaka ara-moraly, resaka fahavononana politika hoe miainga amin'ny tsirairay ihany koa, fa itsika miady hevitra eto izany aloha zao dia efa hoe vonina ao amin'ilay hoe tokony ho amin'izany ity fireneny ity. Ahoana nefa ny hoe tena hoe ampipaka an'izay zany. Voaresaka teo koa hoe fahasalamana sy fanabeazana sy hoe fampananana asa ho an'ny Hilda zao le ao amin'ny vovonana antso moa zany zao, inona ny hoe traikefa efa natao na hoe
bonne pratique moa zany sa hoe lesona tsara tokony ampiarina mba hoe tena ho amin'ny fametrahana an'izay rariny ara-tsosialy zay mbola ho azo atao ve zay eto Madagasikara dia inona ny tokony hoe maika zany ny zavatra misy hita sy tsapa dia rehefa tsy afaka mijery afa-tsy ny hoanina androany ny olona dia tsy afaka mise préoccupé tsy hiasa saina hiasa aloha amin'ny rariny ara-piaramonina izany fa ny tenany ihany aloha izay no isany anankiray mampiakatra n'ilay fiolonolonana araka ny ndresahana tsika teo izay tsy eto Madagasikara rery ihany amin'ireo firenena manan-karena eran-tany arany raisitsika ohatra fotsiny hoe na ny any Angletera ohatra dia ny roapatelon'ny mponina no mahatsapa-tena miaina ao anatin'ny fahasahiranana ary ny totongany izay fari-piainana izay tao anatin'ny ampolo taonany farany reto ny tiako lazaina dia izao hoe raha toka te hanarina n'ilay firenena raha toka te hanarina sy hametraka ny ataontsika hoe ny rariny ara-tsosialy eo amin'ny toerana tokony hisy azy dia ilay olombelona aloha no hiasana inona ilay atao hoe miasa amin'ny olombelona tsy ilay manolotolotra zavatra ovaolana ho an'ny androany fa ilay manome anireo fitaovana hoenti-miady hoenti-miary eo amin'ny fiarahamonina ahafahana misondrotra sy miala amin'ilay fahantrana lalina izay misy azy inona ny ampinga voalohany dia ny fampianarana ny olona tsy manana fahalalana sy fahaizana hoentina miatrika ny fiainana dia olona voatondro fa ho toloram-potsiny mandrakizay ary reny olona toloram-potsiny mandrakizay ilay atsotsika amin'ny fomba fiteny somary mahasosotra hoe les éternels assistés ireny no isany mampitotongana foana ny rariny ara-piarahamonina satria tsy ahavita hiasa ho an'ny tenany fa hiandry foana dia ny fanalana an'izay assistance izay ny tokony ho atao vaindondra rà omena sehatra omena laka ny fampianarana ireo asa rehetra izay tokony ho ataon'ny fanjakana amin'ny fanarenana ny maha olombelona ny resaka fahasalamana efa ndresahana teo foana fa ny resaka fanolokoloana ara-kolotsaina ihany koa dia isany zava-dehibe ao anatin'ny fikoloana ny maha olombelona dia ireny no zavatra tokony atao vaindondra rà mba tsy ampavesatra eo amin'ny fiarahamonina ireny olona ireny tsika indraindray mety mahita hoe zaran'ilay olona range ireny olona ireny ange efa tsy te hiasa ntsony ireny olona ireny ange omena dia manginana omena dia milamina ny fomba fijerintsika sy ny fomba rehefa miteny hoe tsika dia tsika manana n'ilay ataontsika hoe nanana nandia fianarana ka mijery ny fiarahamonina avy ambony fa tsy ilay miaina ao anatin'ilay fiarahamonina ka mahazo an'ilay fomba fieritreritra any anaty tanàna dia mieritreritra foana hoe vita atao an'izao fotsiny ireo dia milamina na ohatran'izany rehefa omena an'izao izy dia izay ilay rariny na izay ilay hitsiny na mieritreritra hoe rehefa omena amin'ny volam-panjakana izy dia efa nanao an'ilay rariny satria efa namerina ny volany ny malagasy tany amin'ny malagasy fa tsy izay ilay izy raha ny tokony izy raha raisina amin'ireo inatsika moa ao anatin'ilay fanaovana fampitahana foana raha raisina amin'ny ireo firenena lazainy teo hoe tena mametraka ny rariny ara-piarahamonina ho zava-dehibe dia hitantsika tsara hoe ny fampianarana maimaim-poana ny fitsaboana maimaim-poana na misy fanampiana avy amin'ny fanjakana amin'ny fitsaboana izay ny infrastructure fotodrafitrasa ara-kolotsaina azony rehetra sitrahana sy ny sisa ireo ny asa izay
tokony hamelona ny olombelona dia misy sehatra ahafahana misitraka an'izany mandamina n'izany ary voafaritra tsara mihitsy hoe inona le ho ataony ny fanjakana ao anatin'ilay izy dia izany zavatra rehetrarehetra izany no mila raisina tanana dia izay no ahafahana mametraka an'ilay rary ny ara-piarahamonina rary ny ara-tsosialy fa tsy raisina amin'ny antendrony ny razafin-drakoto teanohy be mihitsy amin'ilay lafin'ny ara-kolotsaina misy lafin'ny ara-kolotsaina ngeza be ao anatin'ilay izy satria fahitako azy ny nampiavaka ny tsy firenentsika ity dia ilay fahendrena malagasy dia fanajana ray aman-dreny fa io resaka lanjana ray aman-dreny io koa lasa voakasika ahoana mora ny ray aman-dreny ny tsy voajanao ny fanajany ny mpiaramonina dia lasa misy manaro foka eo tokotanin'olona mandraraka rano maloto eo tokotanin'olona tsy mifanaja tsony dia tsy mipetraka tsony ilay lafinao hoe fijery ombonana fa makany amin'ilay fiolonon'olana dia izany rehetrarehetra izany ilay arenitsika arovantsika ilay kolotsaina lalànantsika fa izay mba hahafahantsika mametraka fiarahamonina tena mirindra dia ao anatin'izany ny resaka ildany aminao hoe resaka tolotolotra fanambatambazan'olona amina zavatra mandalo marina tokoa izany fa izay ilay nylovaintsika tanatin'ilay fitondram-panjakana ny fanjimby dia izany ilay mila reniny satria lasa kolotsaina politika ny malagasy ilay hoe izay tsy matolotra dia tsy miendrika hitantana izany rehetrarehetra izany mila lamina fa tena hoe hipetraka amin'izay manomboketa raha sady manararoatra tao miaraba an'ireo namana rehetra tafapetraka anatin'ny birao maharitra ny anteny miera-pirenena ny prime ministre lehibe any gouvernement izay inona fa ametraka ny tena fampiarana an'lay napetraka ny filoam-pirenena amin'ilay tanjona indrindrandrindra hoe fanomezakasina ny olo-pirenena tsirairay avy dia ao anatin'izay no inona satria ao anatina fotoam-piasana manomboka ny fotoam-piasana faharoa ny filoam-pirenena dia isy fanovoana goavana eto amin'ny firenena satria samy tonga saina ny tompona andraikitra ary raha ny filoam-pirenena manokana dia tsy miandry ela izy amin'ny fanapahan-kevitra rehefa tsy maharaka n'lay azakazaka tokony atao ny tompona andraikitra isorana azy manokana izay lafin'izay inona fa ny prime ministre koa tsitsitsy manona an'ireo tsy mavita ny mission izay hampanaovina azy iverenako kely le hoe tolotolotra teo na dia efa nanazava ary ianao inona izany tokony hoe ho atao satria fanabeazana izay ilay izy fanabeazana ara-politika fanabeazana ara-politika inantsika teo ny teny ale hoe rafitra fikaonandoha ifotony ronjato ihany moa le miasa nefa enjato sy arivo izy ireo ahoana ny hoe amelomana an'ireny commune ihany nefan'izay fa raha ny décret izay mipetraka tamin'ny 2015 dia mametraka fa reo ataontsika hoe rafitra fikaonandoha ifotony ireo dia tokony hipetraka eny anivon'ny commune eny anivon'ny région eny anivon'ny province moa izany mbola tsy opérationnel amintsika amin'izao fotoana izao tsy haiko namana ilda moa izany etapitako eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo afaka manome fifampisarana kely ve mahakasika an'izay hoe inona ny antony tsy mbola napetraka azy io hatramin'izao ny rafitra fikaonandoha io dia marina tokoa hoe tokony ho napetraka ho fanamorana ny fifandraisan'ny mponina sy ny mpitondra ary hamaritra nyireo lahara-pahamehana filan'ny mponina eny anivon'ny tanàna raha ny tsapa amin'ny ankapobeny tsy ho an'Antananarivo renivohitra rery ihany dia misy tsy fifankahazona angamba no azoko ilazana an'izany amin'ny mission ny SLC sy ny conseil satria everiny rotonta fa ifamono ifaninana ary anao ny asan'ny anankiray lasa anao ny asan'ny conseil municipal conseil communal ny SLC dia tsy be dia be reo tsy nanangana anazy zany isan'izany Antananarivo renivohitra ary tsy mbola nandeha akory tao anatin'ny adiefitra na indray mandeha ara ny fametrahana an'izy io teo anivo ny tanànana Antananarivo tsy afaka ilaza hoe fa naninona loatra fa ilay fahatsapana nozaraiko teo iny dia angokevitra
tamin'ny mbolina nanao asa fanaovan-gazety dia izay no nahafantarana hoe izay no antony tsy ipetrahan'ilay SLC fa raha ho an'Antananarivo renivohitra tsy mbola noresahana akory a tsy fantatra mihitsiny a na ao anaty fandarana asa na tsy fantatra akory a ny toerana omen'ny mpitantana roa mifandimby moa zany satria efa nisy mpitantana roa zay hatramin'ny mandahanay a dia mbola tsisy resaka mihitsy. Ny tiako anampiana kely mahakasika ny SLC eo moa le tsy tafatsangana mihitsy fa na le mitsangana ary be da be tsy fonctionnel ny antony dia tsotra eo le olona le misy collège isan-karaza mahasolo tena n'lay fiarahamonina natsona ary volontariat izy raha tsy diso dia ao anatiny io nefa ny olona dia ty tsy nisy teti-bola voatokana iodona n'le SLC ary matetika ny tokona andraikitra na ny mandray andraikitra mizatra n'le miandro tambiny dia izay zavatra hoe mila dinihana lalina satria ilaina ny tolo-kevitra avy amin'ireny sehatra ifanakalozan'ireny dia fahitako azy a tokony hizotra amin'izay tsika satria ny commune tsirairay manana fahalala ino moa ty liberté ahafahany mametraka an'io ary tokony ametraka raha ny tokony ho izy dia tokony fasilité na moraina ny fahafahan'ireny commune ireny mametraka l'izy ray fa tokony mena ihany koa izy fahalalahana ampiasa teti-bola anodonana an'ilay SLC. Irositsika atoato amin'ny fifidianana be ny tanàna dia everina hoe voaray izay sosikevitra avy amintsika izay na tsika. Ie, tiako iverenana kely ngamba le mahakasika an'ilay resaka rafitra fikaona ifotony teo. Mahaliana be ny mihaino ilay faneho-kevitra izy mianadahy satria azo hitarafana ihany zany ilay izy amin'ny lafiny iray hoe ilay fanabeazana sy fibeazana ara-politika sy le ataontsika hoe le mety hoe éducation civique éducation à la citoyenneté ihany koa mbola ohatrany hoe asa lavitrezaka zany raha ny eto amin'ny fiarahamonina malagasy satria tokony miainga avany amina fanabeazana avy eny anivon'ireny vondrona mety hoe fikambanana firaisamonim-pirenena sy fikambanana toko ireny ilay fampahafantarana hoe inona ny mahazava-dehibe ny atao hoe SLC ary inona ny mahasamihafa ny asan'ny SLC sy ny asan'ny atao hoe conseil municipal ka any amin'izay resaka fanabeazana sy fibeazana izay foana ihany no ahafahana mitondra an'izay le tena hoe fivoarana sy fanovana ny fiarahamonina malagasy zay ary mba ahafahana mamoaka an'ilay hoe inona ny fanovana sy fiarahamonina salaminy ahoana no iritsika tsirairay avy ireo. Ny firafitry ny mponina eto Madagasikara dia tanora ianareo vahiny eto amin'ity fandarana ity tanora manao ahoana zany raha ianareo ny amin'ny fahavononanareo zany aloha ho an'ny tanora ho amin'ny fametrahana izay rarina ara-tsosialy izay sady efa mamaraparana ihany sika io na tsika. Zava-dehibe tokoa ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny tontolo politika sy ny raharaham-pirenena satria araka ilay nitenen'i Monika teo hoe ny akamaroantsika malagasy isika reto ary dia samy tanora avokoa ka noho izany zava-dehibe ny fandraisantsika fitenenana satria araka ilay nitenentsika teo hoe ilay fandraisantsika fitenenana sy ilay fanehoantsika hevitra izay no ahafahana mamoaka hoe fiarahamonina salaminy ahoana sy rindran-damina salaminy ahoana no tiantsika hipetraka sy tiantsika hifampifehezana mba ahafahana mametraka an'izay hoe rariny ara-tsosialy izay kanefa n'izay zavatra izay nefa ny tsy ampy raha hoe misy an'ilay volonté avy eny anivon'ny olom-pirenena sy ny tanora tsirairay avy fa tokony misy ihany koa ilay fanamafisana sy ny atao hoe fanamorana n'ilay fifanakalozana demokratika malalaka avy eo anivon'ny fiarahamonina ka izay zavatra izay zany ohatrany hoe mifampiankina ihany ilay fandraisana anjaran'ny tanora sy ilay volonté politique avy aty anivon'ny mpitondra hampivelatra n'ilay sehatra sy hametraka an'ireo rafitra ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay avy maneho hevitra ary anisan'izay le anisan'ny resantsika teo le hoe rafitra fikaonan-doha ifotony ka any amin'izay objectif anankiroa zay zany hoe fanamafisana fandraisana anjaran'ny tanora sy ilay volonté politique pour renforcer la démocratie et l'expression des paroles no tokony apetraka ho lara-pamehana angambany. Mamarana ny fandarana sika ty omena minitra vitsy tsirairay ny vahiny ho amin'ny teny famaranana atomboko amin'ny hira Zafindrakoto. Misaotra Monika, zava-dehibe tokoa ny fametrahantsika ny eo fanamby fikatsahana ny fametrahana ny rarina ara-tsosialy eto amin'ny firenena io
mazava loatra fa ny tanjona dia ny ahafahan'ny tsirairay avy misitraka n'izany hoe tena fampandroany zany tena fandroany zany dia ao anatin'io no anetanana ny tsirairay avy a voalohany indrindra ndray andraikitra araka ny resaka nalefa teony amin'ny hoe indrindra ny tanora ny vehivavy izay maro anisy eto amin'ny firenena raha mijery fotsiny isika dia tsy misy ny fanovana ary tsy etefany amintsika ihany koa zany vokatra ny fanovana zany fa lasa mivily lalana ka manainga manokana ny tanora tsirairay andray andraikitra ny politika zany fanaratsiana ny diabolisation de la politique misy fa ny politika izany dia tena fandraisana anjara tsara ary tena tokony mendrika amin'ny olona izay misehatra anatin'izany politika izany dia ny fanentanana ataoko dia marina fa mety misy ny sakatsakany ny mpandehanana iny antsika tanora marina fa mbola mety tsy miampy ny traikefa fa raha tsy manao anao tsy mahazo traikefa ary raha tsy masahy ihany koa ianao dia mijoro foana ny resaka sakany isan-karazany dia ao anatin'izany no anengana ihany kosa nefany ho an'ireo zoky olona rehetrarehetra manatraikefa amesehatra ny tanora amesehatra ny vehivavy ary ao anatin'ny anteny mihatra ametraka ny lalàna anamora ny fandraisan'ny tanora sy ny vehivavy anjara andray andraikitra eto amin'ny firenena mankasitraka antsika rehetra Hilda ny tiako atsipy zany tokony ho tonga saina ny olona rehetra hoe tsy ny mpanao politika rehetra ny tia an'ilay rary ny ara-piarahamonina resahana ombeny foana ilay finiavana politika volonté politika izay an'ireo olona fidiana sy omena fahefana fa misy ihany koa ilay ataontsika hoe choix politika izay atsika olo-pirenena tsirairay avy ny manao an'izy io isika izay misafidy ny olona hitondra atsika sy hitondra ny tenitsika ny be dia be tsika no mbola manao ny safidy politika makany amin'ireo olona izay efa hita fa tsy te hanao an'izay rary ny ara-piarahamonina izay dia indraindray misy fomba fitenenan'izay hoe on a les dirigeants qu'on mérite mafy loatra iny satria indraindray ilay olona efa nolemena tamin'ny fomba rehetra ary tsy nafantatra ny atao hoe rary ny ara-piarahamonina no resahana sy omena tsiny amin'izay zavatra izay fa amin'ny ankapobeny dia hoe efa nyresahana teo foana nandritra n'izay minitra lavalava izay hoe ny rary ny ara-piarahamonina dia andraikitra ny tsirairay avy ary ny andraikitra ny olo-pirenena ao anatin'ny fametrahana an'izay rary ny ara-piarahamonina izay ny andraiky ny voalohany dia ilay manao an'ilay safidy politika mitodika any amin'ireo olona izay mivoy sy miaina ary manome lanja ny rary ny ara-piarahamonina natsika ny teny famaranana hoentinao ho amin'ny teny famaranana angamba ny loha dia fisaorana ny RNM amin'ny fandraisana nyity fifanakalozany ity androany ary misaotra antsika izay niara-ny fanakalo sy ny tafatafa teto satria niara-tsapantsika fa zava-dehibe ny fametrahana izay atao hoe rary ny ara-tsosialy izay ny teny angamba ny teny fohy avy aty aminay teny hoe zava-dehibe ny famelahana ny olo-pirenena aneo hevitra mba ahafahana mametraka an'izay atao hoe fahalalahana izay aloha mba ahafahany tsirairay avy misitraka ny zo sy zo aneo hevitra sy ny amaritra ny hoaviny sy ametraka an'izay hoe inona ny tena safidy marina avy eny amin'ny olo-pirenena tsirairay avy satria miverimberina matetika teo moa izany le hoe anjara andraikitra antsika tsirairay avy no mametraka an'izay atao hoe rary ny ara-tsosialy izay miainga avy amintsika fa ny atokantrano miainga avy amin'ny fahatongavantsika tsaina tsirairay avy eto anivon'ny fiarahamonina ny fanamafisana sy ny fametrahana an'izay rary ny ara-tsosialy izay fa amin'ny farany ihany koa dia ilaina angambany ny fanamafisana an'ireo atao hoe politika sosialy sy ireo karazana finanasa sy programanasa samihafa ary mba tsy hijanona fotsiny ihany ilay izy ho kabary politika araka ilay voalazantsika teo fa isy asa sy fiatraikany mivaingana miapaika aty amin'ny fiainan'ny olo-pirenena tsirairay avy ary amin'izao fiatombohan'ny legislatura manaraka izao moa izany dia teanentana kely ihany izay hoe marina fa ny solomavambahoaka voafidy
amin'ny fidy lalàna sy isoltenany vahoaka fa tsy tokony adino ihany koa ilay andraikitra anankiray izay napetraky ny lalam-panorenana ny solombavavoaka izay ilay fanombanana n'ilay atao hoe politika mpanjakana ilaina dia ilaina tokoa izy io mba hahafahana mahazo an'izay atao hoe tombana mazava hoe inona ny vita, inona ny tsy vita, inona ny tokony hatsaraina ary inona ny tokony hajanona raha tokony ilaina izany fa mba tsy hijanona fotsiny amin'izay hoe kabary politika izay. Eny ary dia mifaran'eto ihany koa ny fandarana manokana makasika ny fanamby amin'ny fanamafisana ny rariny ara-tsosialy eto Madagasikara izay heverina hoe ary antenaina hoe hitondra fanovana hipaka ho tsakotsakony ireo iantefany ary mba hifanaraka amin'izay ihany koa ny asa izay ho atao eto amin'ity fireneny ity mba tena isiny izay rariny ara-tsosialy izay fandarana izay niarahana tamin'ny sampanasa PCE na participation citoyenne et efficacité économique na fampandraisana anjara ny olo-pirenena sy fanatsarana ny tontolo ara-toekarena eo anivon'ny centre Aropo Madagasikara tsy ahivina ihany niarahana tamin'ny ramatoa Hilda Hasinjora Velonaina mpanolotsainy ny tanàna Antananarivo renivohitra sady sekretera jeneraly ny vovonana antso Andriamatoa Nirra Zafindrakoto mpanolotsaina politika eo anivon'ny foibe ny TGV Mapara sady tale kabinetra ny faritra Itasy Andriamatoa Natsikra Arnosy chargé de programme na mendraikitra ny sampanasa PCE eo amin'ny centre Aropo Madagasikara Antonio Rasami Olson teo amin'ny lafiny teknika Monica Arfeny teto amin'ny fanolorana makasitraka ianao piaino nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany veloma tompoko. Fandarana manokana eto amin'ny radio Madagasikara iarahana amin'ny centre Aropo Madagasikara.